sekoly mahareta tsara ianao mandrapiaviny ilay tompo anjananitsao ilay ray zay be fitiavana no masiana ampitantana komaeretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabe ajana abandosonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiaviny ilay tompo jesosokina izy no hitarikausa pavolombelona tsy menatra komaeretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabe ajana abandosonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiaviny ilay tompo zay sarana lay fanahy imasinany no ampahelinay zanazany komaeretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia aniasa falabe ajana abandosonany tanitazana dia mbola faly miarabantsika indray ry havana tratra izao atalata masina talata 7 aprily izay natokany fiangonana iombonantsika mandritra ty herinandro ty manara-diny lar-pijaliana izay nalovan'ny tompo dia mbola ho ampitombona amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany nde raha tsika mamaky ny bokin'ny apokalipsy toko 5:10 atongotsika amin'ny andininy 7 tapany 2 ary faranantsika amin'ny andininy 4 zany aorinan'izay dia nde hanao ny hira fiderana itsika dia ny hira 4:70 ny andininy 1 sy 2 isy vavaka mamarana zay tapany 1 zay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny lehibe sy matalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to mahitsy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy iankohaka eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao amen. ivavaka sika tompoko ry tompo Andriamanitra rainay zany an-danitro
rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao tsy hainay ny tsy sotra sidera ary ankalaza sy ame voninahitra anao satria mbola endrim-pitahianao ny mbola azahoanay miara-miombom-bavaka tahaka an'izao na dia misy aza ny fizedrana sy ny fitsapana izay lalovanay eto amin'ny firenenay dia matoky koa izay Andriamanitra fa marina amin'ny teninao ianao. Izao volana diavina izao dia manambara ny fahavelomanao izay ijoroan'ny mino ho vavolombelona koa mino izany izay satria Andriamanitra velona tokoa ianao, Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ianao ary dia matoky ianao izahay ny amin'izany fahamarinany teninao izany satria efa ny tenanao manao hoe aza matahotra indro za omba nareo mandrakariva ary izany teninao izany nifikiranay mba tsy hanananay tahotra mbola ahafahanay mijoro fa Andriamanitra velona nandresy ny fahafatesana ianao. Koa meteza ankehitriny Andriamanitra hiatrika izao fampavavahana nalamin'ny fiangonana izao. Meteza hiteny aminay tsiraray avy, meteza ampahery anay, meteza Tompo Andriamanitra ampitombo ny finoana ihany koa satria tsy misy afa-tsy ny finoanao no ahafahanay mandresy ny zavatra rehetra izay lalovanay ety amin'izao tontolo izao. Ary indrindrandrindra raha mandalo izao fitsapana izao ny firenenay dia matoky izahay fa ataonao hafa tokoa ny teninao izay efa milaza fa manavaka ny mino anao sy ny tsy mino anao ianao. Amarino izany Tompo ary oka hijoro mandrakariva amin'ny fahatokinanao izahay fa Andriamanitra velona ty anatinay ianao. Dia mivavaka koa izay Tompo Andriamanitray ny amin'ireo namanay rehetra izay mety tsy afaka akory mba mandre izao fotoana izao, tsy afaka manaraka ihany koa. Ianao Andriamanitra ombana izy ireny any amin'ny toerana misy azy tsiraray avy. Ianao koa mbola ampahery anay na amin'ny lavitra na amin'ny akaiky amin'ny alalan'ny vavaka sasandratra ny tsiraray mba ho fiombonam-panahinay. Dia amin'ny anaranao i Jesosy Kristy nentinay manandratra sy manao izany vavaka izany. Misaotra ray io. Amen. Izao dia anatanteraka ny anjara hira izay efa nomanany ny antoko-pihira eto Ambotately. Oh
tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny vaky ny teny soratra masina itsika izao anatateraka izany ny mpanompon'andriamanitra ka dia iroso amin'ny vavaka fangatana ny fanamasina isika ary fanarana ihany koa ny vaky ny teny. Tonga amin'ny fotoana hianona ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Izany dia arak'izay hita ao amin'ny Salamo 110. Salamo 110 andininy voalohany hatramin'ny 17. Mialoha izany dia hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra sy mideranao izahay no ny nanomezanao anay indray izao fotoana hianona ny teninao izao. Mangataka aminao izahay Andriamanitra irao ny fanahinao masina, anazava ny sainay sy anokatra ny sofinay, anokatra ny fonay andraisanay ny teninao, dia ataovy tonga sakafom-panahy mahavelona ho anay izany Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo 110 andininy voalohany hatramin'ny 17. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah amin'ny tompoko: mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Ny tehin'ny herinao avoaka Jehovah avy ao Ziona. Manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo-tena amin'ny andro anafianao. Amin'ny fiaingona masina, tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianina Jehovah ka tsy hanenina. Ianao no mpisorona mandrakizay, araka ny fanaon'i Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsarany amin'ny jentilisa izy, ka hampiapatrapatra faty any. Handripaka loholona any amin'ny tany malalaka izy. Hisotro amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrahan'ny lohany. Mbola hotoizantsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany 5:20 andininy 420 hatramin'ny 520. Korintiana voalohany 5:20 andininy 420 hatramin'ny 520. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy, mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenany zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Hofaranantsika ny vaky ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Filazantsara araka ny Marka 12 andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Filazantsara araka ny Marka 12 andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly dia namalaka nanao hoe: ahoana no lazain'ny mpanorandalàna fa Kristy no zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe: mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, koa ahoana ny mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
Revako malala faly miarahaba atsika mianakafitray ny tokantrano any tratry ity talata masina ity. Araky ny filazantsika moa dia ny herinandro masina amin'ity taona ity dia nisaika ny filazantsaraky ny marika zany no resahantsika. Ary ny Mesia izay tantarain'ny marika no ndeha ifampianarana, ifampaherezana amin'izao talata masina izao. Ny maly moa tsika alatsinainy masina dia mampatsiaro fa ilay Mesia tantarain'ny marika, ilay Jesosy izay Mesia tantarain'ny marika dia tsy afa-tsy akory fa ilay Mesia manafaka, ilay Mesia izay mamelona sy mikarakara, ilay Mesia izay mampiasa sy maniraka anao. Fa eto kosa rehefa malala dia misy toetra manokana izay resahan'ilay Mesia. Resahina momba ilay Mesia, marika 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Ampitombona manrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tsy asy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Teto rehefa malala dia Jesosy nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly. Nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy. Ary amin'io Jesosy nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly io dia nametra-panontaniana izy. Nametraka ataontsika hoe olana izay saribahana ilay fanontaniana. Hoy Jesosy, raha nametraka ilay fanontaniana izy, hono aho. Nareo tamin'ny fampianarana izay noraisinareo tamin'ireo mpampianatra anareo ny mpanoratalana zany, dia nampianatra anareo fa ilay Kristy na ilay Mesia dia taranaky Davida na zanaky Davida. Dia nanaly ny olona eny tokoa izay nampianarina anay fa io Jesosy io io Mesia io dia zanaky Davida. Eny ara hoy Jesosy, raha zanaky Davida izy dia ahoana ary ny dikan'ny Salamo 100. Salamo 100 manao hoe Jehova Andriamanitra ray zany io dia nilaza tamin'ilay Mesia hoe mipetraha eto tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Dia hoy Jesosy, Davida no milaza eto manao hoe Jehova nilaza tamin'ny tompoko tamin'ilay Mesia zany. Dia hoy Jesosy, nahoana ary izy notonon'ny Davida hoe tompony nefa zanany. Zazony ny olona. Ahoana raha ny hoe itsika ny zavatra nampianarina anareo zanaky Davida izy, kanefa eto Davida dia miantso azy hoe tompo. Ahoana ary zany hoy Jesosy. Dia hoy marika manao hoe ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Dia afaka malala ilay Mesia eto, ilay Mesia tantarain'ny marika dia indro fa Mesia mpampianatra. Ilay Mesia tantarain'ny marika dia Mesia mitondra hafaliana. Ka ilay fampianarany ilay Mesia rehefa ko malala dia mitondra fifaliana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra rehefa ko malala dia sakafo. Ary ny tenin'Andriamanitra rehefa henona ampianarin'Andriamanitra atsika dia mitondra fifaliana ho atsika. Eto rehefa ko malala Jesosy zany eto dia mampianatra tao an-kianjan'ny tempoly. Ary mampianatra ao an-kianjan'ny tempoly izy dia meno azy ny olona. Liana ny olona. Aza ny fahaliana ny olona ny amin'ny tenin'Andriamanitra any rehefa ko malala no mitondra fifaliana ho azy. Fa andeha rehefa ko ho valitsika dia ho fantaritsika inona kay ny dikan'izany hoe Jesosy na ilay Mesia amin'ny ilany zanaky Davida ary amin'ny ilany tompon'ny Davida, tompon'ny Davida, mpanjakan'ny Davida. Inona ny dikan'izany? Rehefa ko malala zanaky Davida izy
sady mpanjaka ny davida. Telo ny heviny driavako malala. Voalohany indrindra dia izao, ilay Mesia zany dia tompony davida. Jereo tsara fa hatrany amin'ny bokyny Genesis any dia efa nampanantena ny tompo fa hamonjy izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao izy, aniraka Mesia, aniraka Kristy, aniraka mpanompo hamonjy izao tontolo izao. Dia hoy Davida, io lay mpanjaka koa, io lay Mesia io. Raha toa ka jerena tsara avako malala amin'ny fitantarany Marka dia tsotra be mihitsy. Marka dia miteny hoe Jesoa io. Filazany tsara dia manazava hoe io lay Jesoa, io lay mpanjaka tenenin'ny Davida io. Io lay mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra io lay Jesoa. Ary io miresaka amin'ny mpianatra ankehitriny io lay Jesoa. Tsotra be afaka malala ny fahazavan'ny Baiboly, fahazavan'ny soratra masina. Lay mpanjakany zay resahan'i Davida eto, lay Jesoa zany dia tsisa fa lay Jesoa zanak'Andriamanitra dia izao efa nisy talohan'izao rehetra izao. Ho ny fanekam-pinoana Nikeana zay fampiasantsika fiangonana, teraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao. Zany hoe Jesoa zany ry avako malala na lay zanak'Andriamanitra dia efa nisy talohan'izao rehetra izao. Hoy Jesoa amin'ny filazaraka ny Jaona, mbola tsy nisy akory Abrahama dia efa izy a. Zany hoe talohan'izao rehetra izao Jesoa dia efa teo amin'Andriamanitra. Jesoa zany dia efa teo amin'Andriamanitra mandrakariva talohan'izao rehetra izao. Ary io no mahatonga ny Davida miteny hoe mpanjakako. Zany hoe Jesoa dia efa hitany Davida tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa teo amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Io lay mpanjakany. Fa ny faharoa avako malala dia izao, lay Jesoa zanak'Andriamanitra io, lay mpanjaka tenenin'i Davida ao amin'ny Salamy 100 io, dia io fa tonga olombelona. Ary efa tonga olombelona izy nirahin'Andriamanitra, lay zanak'Andriamanitra efa nisy tahalohan'izao rehetra izao. Dia nirahin'Andriamanitra niala avy any amin'ny fanjakany hamonjy izao tontolo izao, dia tonga nofo tao amin'ny alalan'ny taranak'i Davida. Zay no mahazanaky Davida azy. Zany hoe talohan'ny zavatra rehetra dia mpanjaka tao amin'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy, tamin'ny alalany naharen'izao rehetra izao ijon. Fa izao rehefa nirahin'Andriamanitra monjy izao tontolo izao kosa izy dia tonga olombelona, ary tonga olombelona tamin'ny alalan'ny taranak'i Davida. Zay no mahazanaky Davida azy. Zany hoe tonga olombelona izy, fa tsy tonga olombelona fe olombelona fotsiny ihany, fa tonga olombelona avy amin'ny alalan'ny taranak'i Davida. Ary fahatelo, rehefa tonga olombelona tamin'ny alalan'ny taranak'i Davida izy dia maty tao amin'ny hazo fijaliana, nombona tao amin'ny hazo fijaliana, dia iverina eo an-taranakavanan'Andriamanitra indray. Iverina eo an-taranakavanan'Andriamanitra indray. Ary hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe mifona ho antsika izy, mifona ho antsika izy, manao asa-pisoronana mifona ho antsika. Raha fitinina zany dia izao lay fizotrany lay fotoana, raha amin'ny fotoana ny ejerena azy. Jesoa dia efa nisy talohan'izao rehetra izao tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay tompo sy mpanjaka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Avy eo kosa izy nirahina hamonjy ny olombelona noho ny fahotana, zanaky Davida izy. Maty tetỳ amin'izao tontolo izao nombola tamin'ny hazo fijaliana izy, ary tsy nijana tetỳ amin'izao tontolo izao olo teto amin'izao tontolo izao, fa nandresy ny fahafatesana ka niakatra ny verina ary nataon'Andriamanitra eo ankavanany indray.
ary eo akavanan'Andriamanitra izy mandra filazany azy manao hoe mandra-panaoko ny fahavalony ho fitoeran-tongotra zany hoe eo an-tanana akavan'Andriamanitra izy tsika miresaka zao mifona ho antsika mangata-pamelana amintsika isan'andro niza dia mifona ho antsika Andriamanitra, mifona ho antsika Jesosy marimarina kokoa, mifona ho antsika ilay Jesosy misy eo an-tanana akavanan'Andriamanitra, satria ilay ratsy dia mbola miasa ty amin'izao tontolo zao, mamitaka, makafanahy, mandavo, mamatroka, manketra, dia mifona ho antsika ilay misy na lay mpanjakany Davida na lay izay zanak'Andriamanitra, mifona ho antsika eo an-tanana akavanan'Andriamanitra. Fa ho avy ny fotoana ry havako hifarana an'izao rehetra zao, ho avy ny fotoana hifarana an'izao rehetra zao, ho avy ny fotoana hatogavan'ilay fitsaran'Andriamanitra feno, dia izao amin'izay fotoana izay le tanteraka ara-baky teny ty hoe mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Zay ry havana raha azavaina amin'ny lafiny ataontsika hoe atsipria ny hevitra io andiny fa 5:30 fa 7:30 io. Fa ina kosa ny hevim-panary avako malala, ina ny afatra ao anao reto zavatra roa reto. Ny avako malala raha mamaky tsara lay tantara zany, lay fanazavana zany ianao, dia natambatra ao amin'i Jesosy lay maha mpanjaka azy, lay maha zanak' Davida azy. Ina dia zany ry havako malala, tika zany voalohany rera dia izao tena tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fotoana. Ay ny fotoana ry havako malala tena fitaovana eo am-pelatanantsika olombelona ihany, ny fotoana dia amintsika olombelona ihany ny mandaitra ny fotoana, fa amin'Andriamanitra ny fotoana tsy mandaitra. Ina dikan'izany? Amintsika zao dia zay nanazavana azy raha amin'ny fotoanantsika olombelona, satria fotoanantsika olombelona dia raha iso tahaka ny intsy anankiray linéaire, tahaka ny intsy anankiray, ka amintsika misy hoe omaly, misy hoe anio, misy hoe amin'ny herinandro, misy hoe amin'ny tapabolana. Fa tsy zay avako malala raha ity fa 5:30 sa 7:30 ty amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra dia izao mivelatra eo amin'Andriamanitra ny ankehitriny, ny hoavy, ny ampitso, mivelatra eo amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny tsy azahoantsika mandrakariva ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitritsika, satria ny fihevitritsika dia manaraka vanim-potoana, manaraka intsy anankiray dia manakery amintsika ny fotoana, fa amin'Andriamanitra ny fotoana tsy zany. Amintsika misy ampitso, amintsika misy omaly, amin'Andriamanitra tsy misy ampitso, tsy misy omaly, fa mivelatra eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amintsika misy hoe ty zany zao Jesosy mpanjaka izy alombona tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ankehitriny izy toganofo tao amin'ny krismasy dia toganofo zanak' Davida, ary ho faty amin'ny hazo fijaliana izy ary akatra ny zay zao Andriamanitra mampiasa ny fotoanantsika mba azahoantsika azy, fa amin'Andriamanitra mivelatra eo aminy toy ny zavatra rehetra. Ina ny hevitra zany amin'ny fiainam-panahintsika ry havako? Epistilo an'ny Hebreo no manazava azy. Hoy ny epistilo an'ny Hebreo, Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ina ny dikan'izany? Amin'ny Jesosy dia tsisy heviny mihitsy ny fotoana. Itsika misy heviny amintsika ny fotoana. Tsika miantitra, tsika mitombotoana, miantitra, ny omaly amintsika tsy anio intsony, miova satria mandaitra amintsika amin'ny fotoana. Fa amin'Andriamanitra tsy zany mihitsy ry havako malala, tsy zany mihitsy. Andriamanitra afaka miverina amin'ny tapabolana lasa, Andriamanitra afaka miverina amin'ny 10 taona lasa, ary Andriamanitra afaka mitsambikina any amin'ny 20 taona ho avy, satria amin'Andriamanitra eo ambany masina, satria mandrakizay izy. Ny fotoana atsika olombelona ihany, fa ny fotoana amin'Andriamanitra zavatra hafa mihitsy. Zay mahatonga ny zavatra masina miteny ny ray minitra ndray andro amin'Andriamanitra amintsika olombelona, ndray andro amin'Andriamanitra nge arivo fotoana amintsika olombelona. Dika zany ry havako malala, ny fotoana tsy heviny mihitsy amin'Andriamanitra. Ary zay nge ry havako malala atsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy. Zay ny dikan'ity teny ity hoe lay Andriamanitra dia
tsy voazo ny fotoana zany. Andriamanitra dia andriamanitra mahay miasa amin'ny fotoana rehetra. Alaisakatsiana ohatra ka mba ho azonao misimisy kokoa dia izao ry avako malala mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianao anio dia atao fe anio zany mangataka ilay zavatra amin'Andriamanitra dia ilay zavatra angatahanao amin'Andriamanitra io tsy fantatro zavatra tena irinao mafy. Izao zavatra mitranga io zavatra irinao mafy amin'Andriamanitra io dia mivaly anio. Fa io anio an'Andriamanitra io tsy voatery anio anao. Inona ny heviny? Tsika manao hoe misaotra masina dia miteny mandrakariva manao hoe baiboly zany Jesosy dia miteny hoe angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo. Zany hoe amin'Andriamanitra zany aloha dia okazava fa Andriamanitra dia mamaly vavaka, tsy misy vavaka tsy mivaly. Okazava mampandangy an'Andriamanitra raha miteny manao hoe dia tsy tadidin'Andriamanitra kory ilay vavaka. Amin'ny olombelona misy hoe zavatra nangatahana tsy nivaly. Fa raha mpanompon'Andriamanitra ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko io Jesosy dia angatao izay tianareo dia tsisy vavaka tsy mivaly za. Ary maninona mbola tsy mangataka anareo Jesosy? Dia tsotra be. Satria kely finoana anareo. Fa raha mangataka ianareo dia azonareo zany. Mazava be zany dravako malala. Dia mivavaka zany dia ity tsisy vavaka tsy mivaly. Fa izao reto no mitranga na ilay vavaka mivaly fa mivaly tsy arak'ilay nangatahanao. Raha mangataka zavatra ataovy hoe ay ianao dia be ny men'Andriamanitra anao satria fantatr'Andriamanitra fa be mety aminao. Zay ny valiny. Na faharoa ilay vavaka angatahanao dia mivaly arak'ilay izay tena angatahanao azy. Any nangatahanao dia any men'Andriamanitra. Na ilay vavaka angatahanao dia mivaly koa fa tsy mivaly eo ny eo amin'ny fotoananao. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa mamaly ilay vavaka ry havako malala dia izao miditra ao anatin'ny fotoanantsika olombelona izy. Mamaly ilay vavaka izy eo. Fa zao miditra ao anatin'ilay fotoanantsika izy dia indraindray ilay valim-bavaka miandry. Indraindray telo volana, indraindray 3 andro, indraindray 5 andro, indraindray herintaona, indraindray 10 taona. Ary misy ara-fotoana 400 taona tahaka ny vavaka ny zanak'Israely. Misy ara-70 taona tahaka ny zanak'Israely. Zany hoe ilay vavaka ry havako malala raha avantany vao mangataka ianao dia ny ankehitriny zay amin'Andriamanitra. Satria amin'Andriamanitra mivaly avy hatrany eo iny. Fa izao mahatonga n'ilay valim-bavaka ho tsy azonao ankehitriny dia nolay fotoanantsika olombelona mbola manaraka intsy anankiray ka misy zavatra alamina tsy kelikely dia izao amin'ny fotoana io vao mivaly ilay vavaka vao azonao ilay vavaka. Fa ilay vavaka amin'ny fotoana io dia azonao ankehitriny ihany. Fa saingy izao noho ny fotoanantsika olombelona dia ny ankehitrinin'Andriamanitra tsy ankehitrininao. Ravako malala mampahery anao zany tenin'Andriamanitra tenenin'i Jesosy zany ravako malala hoe mitondra fifaliana ny tenin'Andriamanitra. Enkane ravako malala ho tsapanao fa mamaly vavaka Andriamanitra. Fa raha mamaly vavaka Andriamanitra dia ity mety misy fotoana ampiandrasany. Ny fotoananao tsy fotoanan'Andriamanitra. Zay no ambarany 5:7. Ny fotoananao tsy fotoanan'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra tsy misy omaly, tsy misy anio, tsy misy ankehitriny. Ny ankehitrinin'Andriamanitra tsy voatery ankehitrinintsika ilay havako malala. Fa rehefa mamaly vavaka Andriamanitra dia ankehitriny zany. Mety miandry arakaraka ny fotoanantsika olombelona. Fantatr'Andriamanitra fa mapety zany amin'ny fotoanantsika olombelona. Fa ho tsika ihany manao hoe tsy miovy Jesosy maly san'io ary mandrakizay io teneniny io hoe sady zanaky Davida izy tsy hafa iny akory fa Jesosy ihany. Sady Jesosy mpanjakan'i Davida iny tsy olokafy iny fa Jesosy ihany. Ina tika zany ry havako malala. Jesosy koa tsika dia afaka miverina amin'ny omaly izy. Ina tika an'izany. Tamin'ny herinandro dia nanota ny olona, nanota ianao. Asa sy nataontsika tamin'ny herinandro. Asa zavatra tsy nety nataontsika 10 taona lasa.
asa zay tsy nentina taon'ny firenena 500 taona lasa, asa zay tsy nentina taon'ny fiangonana 100 taona lasa. Rehefa namalala na inona nefa dia zao tsy afaka miverina amin'iny lasa iny intsony isika, tsy afaka miverina amin'iny fotoana lasa iny intsony isika. Rehefa tsy nentina, rehefa nanafotoan'olona tsika tamin'ny tapabolana, nanafotoan'olona tsika tamin'ny herinandro, nanafotoan'olona tsika tamin'ilay volana lasa, dia tsy azotsika hiverena amin'izay. Fa iza no afaka miverina amin'izay? Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ny fotoana dia tsotra, azo ny hiverenana. Dika zany dia afaka malala, afaka miverina amin'ny omaly, afaka miverina amin'ny tapabolana lasa Andriamanitra, afaka miverina amin'ny herintaona lasa Andriamanitra. Raha mibebaka ny olona ka mandray an'ilay Mesia Jesosy zanak'Andriamanitra, dia arafitr'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana anankiray ilay Jesosy mpanjaka, ilay Jesosy zanak' Davida, ilay Jesosy mifona ao anao, ao anatin'ny fotoana anankiray zany. Zany hoe Andriamanitra afaka miverina amin'iny folo taona lasa iny, amin'iny zavatra tsy nentina taonao iny, dia afaka mbola miverina manamboatra an'iny Andriamanitra, ary mahatonga ho sambatra aminao ankehitriny, fahasambahanao anao ankehitriny. Raha toka nanota ny olona anankiray fakomaly ny tokony vokatry ny fiainany androany fahafatesana, saingy noho ny fitiavan'Andriamanitra dia androany efa alatsinainy na talata na alarobia, fa noho ny famondrampon'Andriamanitra dia Andriamanitra mbola mijanona ao amin'ilay alarobia, ilay fakomaly iny, manamboatra n'ilay zavatra nosimbahantsika na nosimbahanao, dia gaga ianao fa milamina ny ankehitriny. Afaka malala, zay nge io Andriamanitra io e. Misy zavatra keny simbahantsika 10 taona lasa, misy zavatra keny simbahanao omaly, misy zavatra keny simbahanao tamin'ny herinandro noho ny mahampanotanao, saingy nijanona tao an'izay omaly zay Andriamanitra mandamina azy. Enao efa anio, fa ny tompo kosa mbola any amin'ny fakomalinao, afaka mbola miverina any manamboatra an'izay, manitsy an'izay, dia manjary tsy misy akony aminao zay. Gaga ianao fa le olona nataonao zay atafotoana azy tamin'ny tapabolana, gaga ianao fa io izy faly aminao androany. Gaga ianao fa ilay teny maharazy zay mety ho nandratra sy nanimba olona anankiray tamin'ny herinandro lasa, gaga ianao fa tsy nampaninona azy akory. Gaga ianao fa ilay fahadisoana nataonao, ilay kitotoana nataonao tamin'ny tapabolana tamin'ny herinandro, io fa milamina androany. Satria nahoana? Satria mbola nijanona tao amin'iny fotoana iny Andriamanitra. Satria Andriamanitra rehefa nibebaka ianao ny fony anao androany, tompo mifona tamin'ilay zavatra nataoko tamin'iny, dia niverina nanamboatra n'iny indray Andriamanitra ka mizary milamina amin'ny fiainanao. Mpamanana rehefa malala mampahery anao fa ny Andriamanitra tsy voafetrany fotoana. Ny Andriamanitra afaka miverina amin'ny omaly, ny Andriamanitra afaka manomana ny hoavinao, ny Andriamanitra mamaly ny vavaka ao ankehitriny, tsy voafetrany fotoana, tsy voafetrany toerana. Ny Andriamanitra mpanjakanao, ny Andriamanitra mifona ao anao. Jesosy Kristy tompony ampahery anao rehefa malala amin'izao talata masina izao, tsy akivy ianao fa ampifaly ianao. Ivavaksika tompo amin'soranao zahay noho ity fotoana omenao anay ity, misaotra noho ny fahatakaranay ny amin'izany fampianarany teninao lalina izany, fa ny Jesosy anay dia Jesosy tsy voafetran'ny fotoana. Ny Jesosy anay afaka mijanona tao amin'ny lasanay mamboatra zay lasa izay ho tsara ny ankehitriny. Ny Jesosy anay koa melo alanay amin'ny hoavy, satria tsy voafetran'ny fotoana ka manjary hoavy mahafinaritra no vatananay. Ny Jesosy anay mifona ao anay eo an-tanan'ankavan'Andriamanitra. Ny Jesosy anay mitondra fifaliana ho anay ny teniny. Ny Jesosy anay zoky ty anay. Misaotra tompo noho amin'izany afatry ny talata masina izany, dia ampahirezo zahay ho ao aminao mandrakariva. Ampahirezo zahay amin'izao talata masina, tsy mivangio ny fonay. Azaveranao kivy zahay ny amin'ny lasa zay tsy nety, ny tavozavozana, noho ny lasa zay fahasimbana azy ny fieritreretanay azy, noho ny lasa zay tiana hiadonona koa azy, kanefa zany lasa zany hainao ny manamboatra zany ho tsara ny ankehitriny. Azaveranao kivy koa zay raha mijery ny ankehitriny, satria ny ankehitriny totazanay fahavoazana, fahakiviana, tanana miraviravy, loharika malemy, mitotazanay ankehitriny. Fa zany ankehitriny zany koa hainao ho tsara no vatananay amin'ny hoavy. Dia ndreto zay tompo
manana ny lasa manana ny ankehitriny ary manana hoavy misy atokantrano dia ataovy samy mahay mametraka izany eo ampelantananao fa tsy voafetrany fotoana ianao fa mampahirezanay ho miankina aminao mandrakariva misaotra ry tompotianay fa afaka mivavaka sy miantoraka mametraka ny fiainana eo ampelantananao zahay imbonanay ilay vavaka nampianaranao nay manao hoe raha nahay izay ao any an-danitra ho amasinina ny anaranao. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ry havana ny amin'ny afatra izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Engane mba tsy ho mpiaino manadino isika, fa mba tena teny iainantsika sy velomantsika tokoa ny afatra izay nirenisintsika ary mba hampitombo mandrakariva ny finoana aty anatintsika. Efa madiva marana ihany izao fotoana izao tsika koa melohany nohizan'ny antoko-pihira eto Ambotately ny hira izay efa nomanina dia tsara ihany ny manao izao afatra sy fandaminana izao. Mitohy tahaka ny mahazatra antsika amin'ny enora sy fahefa ny fotoana raha ampitso alarobia 8 aprily 2024. Raha antsika mivantana tahaka izao ihany izany ary antenaina ry havana fa mba hitondra herim-panahy vaovao ary hitondra fampitomboana sy fihavozam-pinoana ho antsika na dia tsy afaka miatrika tanteraka mivantana izany ary tsika fa manaraka izany kosa amin'ny fandaharana izay efa nalamin'ny fiangonana. Ao aorian'ny hira izay ataon'ny antoko-pihira dia ametraka ny tsodrano amintsika ny Ray aman-dreny mpitandrina ary ny hira 270 andininy 7, hira 270 andininy 7 lasa tokoa reny tahotra teo no ho tanterahantsika mamarana izao fotoana izao. Dia ho an'Andriamanitra reryany ny voninahitra ary dia isaorantsika ny falala avorariana izany ary dia nitompo kosa ny ampime antsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahatokiana azy amin'ny zavatra rehetra. Amen.
raisony tsotra ita ianao ane ny tomboka hiaro anao hampamila peritra ny tafany aminao ane ny tomboka mindra fo aminao hanaratra ny tafany aminao ane ny tomboka omeny anao ny fiadanana amen ny ira faraika be 700 ry havako ny ira faraika be 700 no ataotsika andininy fahatelo. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.